vavaka fiamenana fianarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankilaveo isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahabe Salama mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toloteny sy fampahelezana mivavaka fiamenana mivavaka fiamenana sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambavarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isainsainako ny teninao zavaka fiamenana zavaka fiamenana Alléluia ravana amin'ny firenena lehibe indray lava samba malala no ianao antsika iarapanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao iarapananao tonga soa matsara indray ato anatin'izao fandarantsika vavaka fibenina ziranao fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy tsy tokatrano isy mba tan'olona izay tonga miaraka aminay eto indray androany matoky sy mihina fa ifampahely eto indray antsika amin'ity androany ity raha androany tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary ilana tsy ny ihany koa ny amin'ny fahatarana satria somary nisy olana kely ny pagetsika teo angamba dia tsy nety lancé mihitsy ny live efa elaela ihany no lancena fa efa mandeha eo le izy fa tsisy mahity tsika rehetrarehetra lasa ohatrany hoe privé le izy nefa tsy natao privé dia zay no tonga antsika tena tara satria mbola niverenana natao namboarina kely indray aloha dia zay vao tonga amin'ny nety le izy ka dia ilana tsy indrindra amin'ny fahatarana ary havana malala ilaila isika tsy niona dia miona indrayntsika aloha manomboka eto ho an'Andriamanitra voninahitra arabaina veninana somatsara tahiny tompo daholo tsika rehetra mbola mifankahita eto indray amin'ity androany ity averina ho azy ny voninahitra mino azy rehetra aloha sy nitsodrano dia dao aloha hivavaka isika mitraka ny fotoana mpiretan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika nambavitsika iaina Eliana miary ny aina eto France izy no hivavaka mitraka ny fotoana mpiretan'Andriamanitra teny Jesosy nanavaviana anao ny fitenenana. Mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia tahin Jesosy daholotsika rehetrarehetra miaraka hivavaka tsika hanomboka ny fotoana. Jehovah Andriamanitra tomponay io ndretindray izay manatona anao aminaran'i Jesosy Kristy tonga indray izao fotoana ionanay aminao izao Jesosy tonga indray nivavaka fiambenanay isan-kalina izay ionanay aminao tsy adinonay izany Andriamanitra ary tsy hainay tsy hisaotra anao ny amin'ny tontolo andronay tantananao anay tsirairay avy ka velonay na mbola tonga amin'izao fandarana izao eny Jesosy mety misy ao ny reraka mety misy ao ny visana mety misy ao Jesosy ny eo ambony fandriana tsy salama fa mbola afaka mandrehana izany teninao sy ny fandaharana sy ny fampianarana eto izany mbola afaka iona aminao mbola afaka ny hofanginao dia fisaorana aminao tolotra ianao Jesosy zava-dehibe aminay izany ary fahasoavana lehibe aminay izany fifandraisanay aminao indray amin'izao arina izao Jesosy tsy ataonao ambany tsy atanay ambany zavatra izany Jesosy satria zava-dehibe aminay ianao zavatra rehetra aminay ianao Jesosy ary ankehitriny Jesosy raha hiaraka iombom-bavaka eto indray izay hiaraka hianatra ny teninao hiaino ny teninao dia ianao mihitsy anie Jesosy no ivon'izao fandaharana izao ianao mihitsy anie Jesosy no hita voan'izao fandaharana izao ianao mihitsy anie Jesosy ny kasika ny tsirairay avy ametraka ny teny anampony tsirairay avy izay ilainay tsirairay avy satria mety samy hafa izao ny ainanay ao mety faly ao mety malahelo ao mety mitomany ao mety feno fankasitrahana
fa ianao Jesosy no mahita ny toe-pona tsirairay avy raha tonga eto. Dia aoka ny teninao Jesosy, ilay teny avy aminao, ilay fanainao masina no ametraka n'izany teny izany eo am-bavan'ny mpanomponao, ametraka ny teny eo am-bavan'ny pastera izay amelapelatra Jesosy, mba ho teny sahaza ho anay, teny anasitrana anay, teny hitaridarana anay, ary indrindrandrindra Jesosy, teny ampamafiorina anay indray ao aminao, hitarika anay indray mbola hifikotra aminao, ampitombo ny fitiavana ianao indray Jesosy, ary tsy ho very mainana izao fotoananay eto izao Jesosy, fa tena hoe ampamafimafy kokoa ny fifandraisantsika Jesosy malala. Misaotra anao izay Jesosy, tena kofa namarahanao ary ny fitaovana izay ampiasaina, na ny fitaovana avy any amin'ny pastera, na ny fitaovana izay ampiasain'ny tsirairay avy amin'izao, ary na izao connexion-nay dia apetraka feno eo am-pelatananao Jesosy. Manao reriananay Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Ankasitraka indrinanao Zandriana tanatin'izany vavaka mamy be izany, mamy be mivavaka. Ho tahin'ny tompony dia mahereza foana hatrany hatrany dia Jesosy hamaly fidianao. Dia tahin'ny tompo koa tsika rehetrarehetra ary dia arabaina soma tsara. Na iso ary aloha nitsodrano dia aveo tsika hijoro vavolombelona dia aveo tsika tonga dia hiditra amin'ny hira dia hihaino toriteny sy famelabelarana. Halleluia. Raha iso ary nitsodrano ao amin'ny bokin'ny Ezekiela, Ezekiela fahaenina amby telopolo, Ezekiela fahaenina amby telopolo dia andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo no vakitsika anio. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo no vakitsika. Ezekiela 36 dia verset 37 à 36 no vakitsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Raha iso ary nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehovah Tompo amin'ny andro, izao lazain'i Jehovah Tompo amin'ny andro anadiovoaka anareo afaka amin'ny heloka rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary ahorina indray ny efa rava. Ary asaina ny tany efa lao ary tsy ho eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy, tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy. Fa nolazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Saedena ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda. Ka dia ho fantatry ny jetlisa sisa manodidinareo fa izaho Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izaho Jehovah no miteny sady hatateraka izany. Halleluia. Amen. Izao ry havana, mety misy côté an-javatra rava ny amin'ny fiainanao eny, mety misy zavatra rava sy mety lao sy efa mety potika sy mety efa tsy ananao fanantenana intsony amin'ny fiainanao eny. Mety ny fanantenanao zany, mety ny finoanao zany, mety tsy fantatra zavatra mety efa rava eo amin'ny fiainanao, mety mahatsiaro mihitsy hoe misy fifaliana rava teo amin'ny fiainana, mety misy zavatra tsapanao mihitsy hoe tsy milamina. Halleluia. Androany angatao izay amelan'Andriamanitra ny helokao. Fa amin'ny fotoana nadiovan'Andriamanitra ny helokao ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra, ny helokontsika rehetra dia ametrahana mponina indray ny tanàna dia ahorina indray ny efa rava hoy ny ten'Andriamanitra dia asaina ny tany efa lao. Dia ilay tany efa lao teo io karakaina sy tsy dia nisy ilana azy io averin'Andriamanitra tahaka ny Saedena io. Ka raha androany raisinao izany tsodrano izany dia ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Raisinao mitsodrano nambavy Verselina, France, Côte-d'Ivoire, Belgique, Atsasakapatitsy France, Marina Canada, Soameva France. Andao tsika irary soan'ny zandry Soameva fa tamin'ny alahady teo dia nitahin'Andriamanitra naorina tokantrano somatsara ao ambany fiahin'Andriamanitra, tokantrano masina eo ambany fitarihan'ny fanamasina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany nambavitsika Soameva. Vita mariazy tamin'ny lahady teo raha nambavy Soameva, izany anisan'ny tsy natonga antsika tsy nisy fandaharana nandritra ny herinandro satria dia teo am-panomanana an'izany izy rehetra tao anatin'ny groupe izay maharesy. Ary anisany tamin'izany izay menakavy kely izay mivady satria dia tato tokantranonay amin'ny ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dren'ny Soamevanay dia tahaka andreny namoaka zazavavy ireny izay tamin'ny alahady dia fety be taty tonga taty daholo ny
betsaka ny groupe zay maharesy tonga taty na ny tany Allemagne na ny tany eto Frantsa rehetrarehetra saika rehetrarehetra de tonga de tena hoe andaotsika raha mety aminao anao mba irary soan'ny soamevatsika na olona tokantrano efa tsy soameva tokory tsony efa tsy soameva fotsiny tsony izy zao fa madame Soameva Berthelot, halleloia, mety ho avy ihany koa ny vady niaraka amintsika eo de ndao iaraba soa azy sika irary soa azy hotahin'Andriamanitra ny ankonana sy ny tokantranonao anabavy de maharena tokantrano de maharetatra amin'ny farany lambana koany faty ny sarahana halleloia hotahin'Andriamanitra trany mandrakizay Soameva France no Elifanto France Yama Koweït Mirandre Malala Allemagne Angelina Rodriguez Arabie Saoudite tous Jesosy mandrakizay Allemagne Marina Tiana Canada Artisanat de Madagascar France Bertsava Koweït Marina Tiana Canada Tsiramboramel France tonga taty koa Tsiramboramel alléluia Melosobe Anjana Arabie Saoudite Razanazo Sylvie Koweït Bertsava Koweït Thierry Albenza France Itody Noeline France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Azaska Patici France Asany Apostole Madagascar Claudia Razaka France Taintompo Claudia Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne tonga taty koa Tojo halleluia de Erika koa tonga taty izy mivady izy mianakavy mihitsy halleluia nafinaritra Erika France Angelina Rodriguez efa teneniko teo Soameva Berthelot halleluia tonga So France de i Hortensine Koweït Kadaka Malala tonga taty koa Kadaka Malala France halleluia Marie Gildas tonga Koweït Mamina Angelique sy tonga ihany koa Koweït Artisanat de Madagascar tonga halleluia tsara Jesosy tonga taty halleluia nandray anjara mavitrika koa tamin'ny fanomanana halleluia Marie-Jo États-Unis tonga tsy tonga ihany koa fa niarany faly tao anaty Zoom atao zay tamin'ny alahady tontolo sabata sy alahady de saorana n'Andriamanitra ny zavatra rehetra de zay ny zava-nisy zay no fitahin'Andriamanitra zao atsika na fitsinavam-belona ary no zavatra azonareo azotsika ambara mba hamezatsika voninahitry n'Andriamanitra ny amo zany fitsinavam-bela voalohany de zay aloha anisan'ny ngezabe ny fahavitan'ny mariazy ny Soameva fahatotosany mariaziny zava-dehibe zany ny fitsinavam-belona satria fitahin'Andriamanitra nataony fikarakarana nataony zavatra rehetra ny fanomanana de nomban'Andriamanitra tamin'ny sandrina mahery faharoa manakiaraka an'izany de zao nisy zay moa zany de mpivarotra tomobile moa zany mba vadivadina asanay kely eo de zao ry havana malala ny fitahin'Andriamanitra izy tomobile novidinay zay zany de zao rehefa mividy ny tomobile zay de misy zavatra zay tsy nandeha misy zavatra tsy mandeha zay tamin'le tomobile rehefa tsy mandeha tomobile io zavatra io dia lafolafo no manamboatra an'izy io sady mandany fotoana fa rehefa de dikan'izany rehefa mividy an'izy de nanesoran'le olona le tokony ho vidin'le manamboatra an'izy zany vidin'le tomobile re latsaka no tokony izy zany satria misy zavatra tokony soloina de ohatrany ny fanarahana zany ao fa de ty ary ny ividananareo an'io zavatra io namboaranareo io zavatra io de niary de fanarak'izay androany de ohatrany raha pitso le zavatra de androany alina zany de mametsovetsy eo zany mbovandrina vita fandala efa tamin'ny herinandro moa zany zavatra zany fa tsy tamin'ny tsiotseo androany akory de eo zany mbovandrina mametsovetsy raha zao Jesosy iny hoe efa nahenan'le olona ny vidiny nefa kasi anao tamiko io de mandeha ho azy indray io de gava ho aty asa zay fifaliana Jesosy halleluia de lasa amizay zay mivadiny nandeha niampitsy nahaka ny fiarakodia io de niverina avy any eny an-dalana de nalefako le zavatra tsy tokony mandeha am'le zany de tsy maintsy mandeha talohan'ny ainy aloha zany de efa nalefa de tsy mandeha de efa hoe tsy mandeha io fa teny an-dalana ozy nareo le havana mandeha mody iny zay efa mialina be ka misy ohatry mandalo tetezana zay de ohatry somary na de mafimafy zany no nitondra le tomobile voanalaina de mampionana nanaraka anatao ariny de ohatry ny somary nisy tetezana zay de ohatry somary niaina de mafimafy de ohatry somary nisaoty kely ohatry somary niainga kely zay tofito de nitotiny tofito de nandeha le zavatra le tokony lafo be mamboatra azy tonga de nandeha le izy ry havana taiza be ohatry ny hoe manofy ahako tena veriko
tena nandeha le izay dia nandeha totona kely fotsy Etopia dia nandeha nefa ny tena marina misy ny ary ny antony nivarotan'ilay olona anazy hoe tsy mandeha tsony zavatra io dia zay hoe Jehova misaotra satria zao miara-miditra aminay ato anatin'ity tomobile ty ianao halleluia dia vao idiranao le izy halleluia dia mety dia andramana foana mandeha amina foana zany mety dia mety halleluia dia tsy nila mbokanga ny olona tompony mahita efa vita sady ngambany izy iny tsy fahantany fa mivoavoaka ny tokotaniny le izy dia efa niditra ny fahasoavana tonga dia nety tsara Jesosy ry havana malala tsara Jesosy zany ny Jehovah-mbelona aminareo na anjaranareo indray zao inona no azonareo ijona vavolombelona mba hanomezam-boninahitry n'Andriamanitra ndao aloha tsika hanao hira anankiray ny hira ray efa nomaniko nefany hosoloko an'ity hira ity fa ity hira ity dia tena nanakoako mihitsy ity hira ity tao anatin'ny mariazy izay natao tamin'ny lahady hira resaka mariazy moa izy ity ouverture-ny ranavavitsika soa rehefa tamin'ny mariazy dia mba tiako inonareo koa le izy atolotra anareo satria mahakasika be ny foko ity hira ity tsy mbola henoko mihitsy izy ity fa dia tena nafinaritra anahy iny amoa maharatsy ny hira mariazy fifankatiavana avy amin'Andriamanitra ity hira ity natolotra amintsika anaovantsika ny lasolory havana anomboantsika ny fotoana halleluia dia mijery finaritra ary tsika rehetra dia aoriana ty toy mamaky fitsona vavolombelona avy aminareo dia hiditra avy hatrany amin'ny toritentsika no finaritra tahoana Fitiavana vita ho anaty fokony akoloanao lamba tiavitsao satria anao no tiako ao anaty mamaro fampitantana amiko fitiavana vita ho anaty fokony akoloanao Kevitsa satria no tiako ao anaty mamaro fampitantana amiko izao mariazy no vavolombelo izao fitiavantsika tena manito izao mariazy no vavolombelo izao fitiavantsika tena manito tsy hivady lelirano satry tsika no fampidasony mampelaka ihidy manantena tokantrano savatra manjakany fitona sy fitova saorana ny tompo saorana nareo ray aman-dreny sahovolevizao mana masina izao fanabadina zay taoteraka tokoa omatsika mianakavy ane izao mariazy no vavolombelo izao fitiavantsika tena manito izao mariazy no vavolombelo izao fitiavantsika tena manito tsy hivady lelirano satry tsika no fampidasony mampelaka ihidy
Manantena tokantrano sabatra anjakany fitona sy fitova saorana ny tompo tsy hivadilelirano satry tsy taro fampikasony mampelaka hididy manantena tokantrano sabatra anjakany fitona sy fitova saorana ny tompo saorana ny tompo saorana ny tompo saorana ny tompo. Saorana ny tompo nandeha tsara be ny izy mahafinaritra kena nandrafitra ny tontolo androko mihitsy izy iny nanomboka maro ohatra ny tatam-bavaka koa le hira isaoran'Andriamanitra tahin'Andriamanitra tahiny tompo isika rehetra misaotranareo amin'ny fiaritsoa any nanapavitsika soameva andao maki fitsona vavolombelona ary tsika hoy tojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa nilamina sady vita soamantsara ny adidy amandraitra ny sanina indrindra fa notany amin'ilay mariazy tanarovani Jesosy ny dianay andro sovera dia fahabe fa tonga toetrandro iray aleloia dianay Jesosy ny hasonomba namesaka fanamenakavy kely aleloia amen. Hoy soameva dianay Jesosy malala tompony sabata vita soamantsara ny fankalazana ny fahasoavana fitahiany tsara anao Jehovah ray malala tompony sabata aleloia amen aleloia. Marina mihitsy zany nambininay tena nisy anjely namboatra teny am-pandehanana tsara Jesosy aleloia. Hoy Claude Razaka ny rabany soameva izy tonga soa Jonathan Allemagne hoy marina tena hoe isaoran'Andriamanitra tamin'ny fandaminan'ny tontolo androko androany salama sy namery izy ka tonga teto aho aleloia amen. Irana mierinena France tonga soa mely soa be anjana misaotra ny Jesosy mbola nomeny tombonandro androany ary mbola natratrarako fotoana ray navitako batisa andao tsika rabany mely soa be anjana aleloia fa feno herintaona ny batisany ndao hiaraba azy tsika amin'ny teny mamy azy fa zava-dehibe mely soa be anjana zany naharitra herintaona 580 andro zany ianao teo nirehatra teo tahin'ny tompo aleloia ary tahin'ny tompo anetsika rehetrarehetra zay manome filaritsoa anazy miorena tsara mely soa be anjana naza miova maharetatra ny farany fa zay mahatratra ny farany no vonjena aleloia. Ny ana mainso Italia tonga soa ihany koa Hortensine Koweït tonga soa dia mandoratra commentaire koa i Aniel kely eo ambadimbadika eo gigdigdig feds rockbreak zany ozy saina teny iny reny gigdigdig ozy izy i Aniel mandoratra amin'ny place ny anamiariny io mba mijoro vavolombelona koa izy mba fahatsapahany azao aleluia. Hoerika hoe aleloia direct Jesosy fa ny fiaranay ao ampanina raha nandeha amin'ny mariazy rehefa miverina dia miverina loatra zay raha nandeha nakalesany amin'ny toerana dia miverina nandeha le tomobile rehefa nentina bavaka dia direct Jesosy amen tsara Jesosy nahafinaritra tsara Jesosy atolotra mamampiona re le hira saotran'Andriamanitra hoe berta amin'ny tontolo andro feno ery-tanjaka no miankavy direct Jesosy malala aleloia amen. Hoy tody hoe voninahitry n'Andriamanitra ihany fa tafoana tamin'ny zanako izay fianakaviana telo sy ny zanaka manja vakansa no adidy-masina direct Jesosy aleloia amen tsara Jesosy misaotra anareo mijoro vavolombelona dia Jesosy ane amaly fitia anareo tsirairay avy dia miorena tsara aza miova dia mahereza foanafoana riavana malala zaotsika hitra mitoroteny atsika ampandrositsika avy hatrany raharahantsika Marikely ao Madagasikara ao Marikely no hitondratsika anatin'ny toriteny amin'ity androany ity katedoary ampandrositsika avy hatrany izy metsika azy ny fitenenana raha la Marikely aloha maka ny fijona vavolombelona ny linatsika hoy lina hoe aleloia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tafody soamantsara taty hatrany zay teny menaka rehefa avy nanatrika ny mariazy ny zany soameva taty koa lina tena andalina ody avy ny orana nisy zavona ihany koa sy tena zava ny lalina moa mbola nisy gazoaly ampy tsara koa tokony hatonga anay tsara taty hatrany rehefa tavoaka ny mpiazy taty aminay
40 km tokavana trano nefa dia tonga nipotra ny témoin fa tsisy gasoil intsony ny tomobile fa taitra be nanjarina teo ilay izy. Halleluia. Fa mijana kely zay dia nahitako izany ary tena mitsotra fa tsotra azy fa nisy station d'essence juste teo aloha teo dia afaka nanisy gasoil dia tonga soa aty an-trano zay dia raha Jesosy niaro anay voninahitra ho azy iry ihany. Halleluia. Amen. Misaotra amin'ny falaisana amin'ny famontanana adidy ny fahafizatenana rehetra izay tonga tamin'ny mariazy ny nampavitsika somay vo marizoa rabaina rahavavy marana tamin'ny baptise. Halleluia. Misaotra nareo amin'ny fiarabana. Voninahitra Andriamanitra hoe verisirina fa amin'ny fahatsarana rehetra miarabany zandry koa mesokoa tahiny tompontsika rehetra ary. Halleluia. Zay ary ny ela tonga dia tsy avatransika amin'ny tenin'Andriamanitra fandrotsika lalantsika marikely ao Madagasikara hitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa vita ny toloteny dia miverina tany mivelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Marikely anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera name fitenenana dia manao fiadanan'i Kristy ho anao sy ny ankohonanao, manao fiadanan'i Kristy ho an'ny groupe izay maresaretsa ary manao fiadanan'i Kristy amin'ny mpanaraka amin'ny fandaharana vavaka fiambinana rehetra. Raisiko fifaliana lehibe ho ary ireo lasana vavy rehefa afaka sanamina sy ravina rehetra no manao zao toriteny izao entana tsy ao aminareo indray androany. Ny toriteny dia toriteny fohy kanefa misy mahatoky sady fa izany dia tondra fiainana ho antsika tsirairay aby tondra fampianarana tsotsotra indray izany ary ahafahantsika indray maka lesona ny amin'izao fiainana izao dia mbola hanambarana koa mbola tenenina foana hoe tsaroa mandrakireo ampatia-tsika Jesosy. Amen. Ny toriteny izay ataontsika ary dia alaintsika eo amin'ny ohabolana toko faraika amby folo dia ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Ohabolana toko faraika amby folo dia andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny farany. Efa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Izay fahatsapikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra fa izay mitady ny rasy dia hiara izany. Izay mahatoky ny hareny dia ao lavo fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Izay mampidi-doza amin'ny ankohonana dia mandova rivotra ary ny adala dia tonga mpanompo ny endry. Ny vokatry ny marina dia azonaina ary ny endry dia mahataona olona. Indro ny marina aza dia valiana etỳ an-tany ko mainka fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Amen. Eto raha lasana vavy eto dia hitantsika miverimberina angamba amin'ireo andiniteny ireo dia marina dia manao ny tsara. Zahay mibetsaka miverimberina amin'ireo. Dia raha ilaintsika manokana izao ilay amin'ny toko fahatelopolo hoe ny vokatry ny marina dia azonaina ary ny endry dia mahataona olona. Indro ny marina aza dia valiana etỳ an-tany ko mainka fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Amen. Raha lasana vavy raha antsika izao raha manaraka ny fandaran-tserasera Facebook dia tena vao manokatra ny Facebook io tsika dia loza foana matetika no hitantsika ao ary matetika dia nanay tena moatriny hoe mahavariana sy mampahoniana dia fahoriana dia ireny hoe zaza kely ireny maty, ireny tanora kely tarora vao eritreriny dia maty tena hoe izany hitako hoe angamba izany fahoriana indrindra izany raha lasana vavy hoe zanaka kely, ankohonana kely, tena tanora kely mbola vao eritreriny mbola tsy nahita fiainana akory dia be da be amin'izy ireny izao maty sy ny daosy ny fahafatesana, be da be amin'izy ireny mahazo loza maro. Tsika angamba izao raha nanaraka amin'ny Facebook tsika dia nahita niny accident teny amin'ny Belika teny amin'ny Saint-14 dia mandeha moa ny ady hevitra be da be hoe tsy mitandrina ny reniny. Za zao raha miversia eny koa izany dia hoe ilay reniny nikitaka tany ilay zanany dia atao aoriana ilay zanany dia avy eo ilay zanany tao aoriana iny nefa ny zavatra ny latsaka dia ilay zavatra ny latsaka ny enjehan'ilay zanany hoe latsaka tao ambanin'ilay tomobile izany dia vao hitsaka ilay tomobile. Raha izay no miveritra fa za moa tsy dia nahita dia izay izany lazain'ny olona ohatriny hoe olona nanatso maso dia mametsiany an'ilay reniny daholo izany. Dia misy koa nefa mametsiany an'ilay taxi be dia misy koa manazava ny olona koa nefa faharombaka dia nandray raha lasana vavy raha araka ny tenin'Andriamanitra dia efa tena manambara mihitsy dia voly fahavalika dia mierina tolonliona
ary mitady izay ho arapaka izany zany hoe voafiantsika kely tsy voatandrina fotsiny zany vo zavatra kely tsy eritreretintsika koa vo amin'ny sekondra vitsy dia fa tonga ny loza zany ohatrany hoe manodidididina antsika zany loza rehetrarehetra zany foana ny zava-misy misy zao tany faritany hoe vehivavy tao an-trano dia nisy namaty fa dia maty tena hoe manodidina antsika mihitsy zany loza ny fahafatesana tena manodidina dia tena hoe inona ary ny hevitra inona ary natao dia nindray tokoa hoe maninona tokoa reny olo reny sao dia sanatsiara ilay mpanahy ihany hoe tena olona matahotra an'Andriamanitra ve izy ireny tena olona matoky an'Andriamanitra ve izy ireny oka tsika makely amin'ileo bolana teo ovakitsika eo amin'ny bolana le teo ihany amin'ny mpitoko fasivy amby roapolo izay mampidi-doza amin'ny ankohonany dia mandova rivotra tapany hazo iny dia inona moa rehefa mamaky tsika zao eto zany zao raha hoe mifijery zany dia hoe nampidi-be ny olona mampidi-doza ho an'ny ankohonany tokoa ary tena marina zany jerevany any amin'ny tantarany Joba moa ngamba tsisy malala tantarany Joba tsika fa i Joba dia vao mandeha manao ny zanandreo mandeha any amin'ny Zeliany any manao fety any fa i Joba inona ny ataony tsy an'Andriamanitra mivavaka ho an'ny ankohonany izy dia mivavaka ho an'ny ankohonany dia manao fanatitra ho an'ny ankohonany satria ny tenin'ny Joba hoe tsy haiko izay ataony any ozy izy na inona dia tsy maintsy mivavaka ho azy mba tsy ho azon-doza izy dia eto mampieritreritra sao dia mba sanatsy tokoa raha mba tsy mivavaka ho an'ny ankohonany tsika sao dia mba sanatsy tokoa reny olo reny tsy mivavaka ho an'ny ankohonany fa varimbarinany amin'ny fiainana raha misy zao zavatra tena ampiasain'ny devoly amin'izao tenany zao dia fahavarim-barianana io fahavarim-bariana ohatrany hoe mandehandeha ho azy zany fotsiny ny fiainan'ny olona amin'izao fa tena hoe variana tanteraka zany ny ao anatin'ny fanompoana variana rehefa mba miresaka ianao miresaka an'Andriamanitra dia hoe izay koa ane mba mivavaka ihany izay ke mba manopy ihany fa raha ny fivavahana zao ny ataontsika ohatran'ity Facebook ity tena jerena izay alehantsika fa tena na any amin'ny toeram-piasana ny any amin'ny toeram-pivarotana dia manao Facebook ny olona lasa vao may zany ilay Facebook-nay fotoana ao anatiny mety betabe tenin'Andriamanitra fa ao anatiny koa mahavariana ny olona tena hoe varim-bariana tanteraka ny olona amin'izao dia tena sao dia mba adino ary mivavaka ho an'ny ankohonana sao dia mba adino ary mivavaka ho an'ny ankohonana mampianatra ny ankohonana hivavaka satria toy ny tenin'Andriamanitra hoe mampidi-doza ho an'ny ankohonana itsika tsy mivavaka ho an'ny ankohonana dia mampidi-doza ho an'ny ankohonana ihany dia ny anahy moa zany izay foana matetika teneniko hoe zao aloha tokony samy tompona samy ankohonany aloha ny tsirairay mba tsy fanomezantsiny dia samy tokony mivavaka ho an'ny ankohonana zany fa ny olona moa indray varim-bariana dia tsy te halala an'izany indray mieritreritra efa mivavaka voafiantsony ny ankohonana dia lasa manao foana hitato ato kosa dia betabe ny ankohonany reny hoe tsy hita namakaiza fa any dia very dia variana amin'ny ataony any fotsiny avy eo indray hita ihany ilay ankizy fa manao fahadalana sy ny toetsaratsy sy ny ditaditsa madinika any izy satria tsy manao dotezaina izy tao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra za aloha raha lasana bavy isaorana an'Andriamanitra fa ny ankohonana tena hoe tezaina ao amin'ny fanompoana izy dia tena hoe rehefa tonga amin'ny fotoana fanompoana dia izay mahavariana azy amin'ny fanompoana dia tena hita mihitsy zany tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena hita mihitsy hoe izay zavatra sarobidy aminy ilay resaka fanompoana tsy mba manana fotoana hoe verivery zany fa rehefa avy amin'ny fianarana dia vita ny fianarana dia any anatin'ny fanompoana dia izay foana tsy manam-potoana hoe andehandehanana sy ny karazana dia isaorana an'Andriamanitra aloha zany fa nisy vokany zany ilay fampianarana azy tamin'ny nanompo an'Andriamanitra fampianarana azy hivavaka foana ao anatin'ny ankohonana dia mivavaka dia tena hoe misy dikany lehibe nefa dia isaorana an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia matetika koa ireo lasana bavy ny zavatra hita maso teny amin'ny fiasanana teny moa dia misy tovolahy kely mitory ny tenin'Andriamanitra izy dia rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra izy dia lasa ady hevitra ilay toriteny lasa ady hevitra dia mitatra dia ny tena moa mihaino zany dia indray tia mety hiteny ihany hoe raha vao hidiana hevitra be dia lasa mivoana satria ilay toriteny lasa mivoana zany ilay toriteny raha vao hidiana hevitra be satria ilay olo zao tontolo izao miady hevitra mahafaly azy fa tsy mba makatoro izay ilay tenin'Andriamanitra tokoa ny marina tokoa hoe na ny devoly ary dia mahalala tenin'Andriamanitra fa ny devoly tsy makatoro
ka tokony hoe zanak'Andriamanitra tokony hoe ny olona itoriana ny filazantsara zany raha hoe mihaino filazantsara fotsiny dia variana eo dia miady hevitra fa tsy mety makatao satria mahalala fa tsy mety vety moa zany mitovy an'ilay teny teo hoe izay koa mba mivavaka ihany izay koa fa mivavaka ihany tahaka ny devoly inge mba manao ny to mba malala an'izany Andriamanitra zany izy fa le fakatoavana mihitsy zany ny teny ilaina dia tsy mavarim-bary ihany dia matetika koa raha lasa nabava ny tena hitako olana amin'izao resaka fanompona ankehitriny resaka mavary efa tsy zany fahavarim-bary arana ny olona dia tsy maharitra intsony amin'ny resaka fanompona tsy manana faharetana intsony amin'ny fanompona fa misy mieritreritra rehefa mivavaka androany dia tokony mahazo valim-bavaka izy androany rehefa mivavaka androany izy beda be no mitaraina mitaraina olana mitaraina problema jerenao rehetrarehetra tsisy tsy mikaikaika tsisy tsy minainaina tsisy tsy mitaraina zao dia rehefa mba manoro mampianatra ianao manoro ianao dia mahavariana ny olona tsy ny olona mieritreritra hoe rehefa mivavaka izy dia tonga dia mivaly izy tsy manana faharetana izy nefa ty fanomponan'Andriamanitra ty rehefa tena tao ny fandiniana tena ilaina faharetana ty fa misy fotoana tokoa nge tsy amin'Andriamanitra ny zavatra tadiavin'ny olombelona mety hafa fa Andriamanitra hafa ny eritreritiny Andriamanitra zany misy fotoana izy mitondra anao amin'ny ahy maintro izy ary misy fotoana koa Andriamanitra mitondra anao any anefitra araka ny an'i Davida mpanjaka ngerana tao anatin'ny fanompony Davida mpanjaka tsy nitady olona izy raha tany an-tany efitra fa izy rery mihitsy dia nitady an'Andriamanitra izy dia matetika izay olana amin'ny olona zao olana amin'ny fanompony zao ka zay zany makahery antsika amin'izao anatin'izao fanompony zao ny tena fanompona dia ny fananana faharetana tsy androany ihany tsy inona dia fanompona fisan'andro foana dia fanompona foana mila manana faharetana ao anatin'ny olona zany na ao anatin'ny azy zany dia mila manana faharetana antsika fa misy fotoana koa Andriamanitra tsy malivavaka eo eo misy fotoana Andriamanitra raha marairandaonao tonga dia eo eo dia valeno vavaka ao fa misy fotoana kosa vera mitady voly ianao dia tonga dia vavaka eo eo valivavaka ao misy fotoana nge matetika ny olona tsy fitandremana dia nahatonga olana teo amin'ny fiainana dia le tsy fitandremana ihany eo le mbola mipetraka tariho le ratsy nataon'le olona iny rehefa avy nanao ratsy izy ka mivavaka dia mieritreritra fa hivaly eo le vavaka nataony nefa le ratsy nataony iny le zavatra tsy nety nataony iny mbola mamatotra azy mbola mitondra azy amin'ny zavatra rehetrarehetra mbola manaraka azy eny amin'izay alehany rehetra eny ka tena izy zany mila manana faharetana ny fanomponan'Andriamanitra ka raha ao anatin'ny ady ianao androany ao anatin'ny olona ianao be da be ny ady izay lalovana be da be ny olana izay lalovana fa mila faharetana amin'ny fanomponan'Andriamanitra arak'ilay teny mpanompon'Andriamanitra izay hoe zany raha mitory filazantsara aminareo mitory terinareo zavatsainareo ny tena sambatra hozy izy satria zavatra nieretako nandritry ny 30 taona mahery expérience amam-polo taona maro no entiko eto natsehanareo androany dia tokony hoe sambatra sy miady aminareo fa mila manana faharetana zany ny fanomponan'Andriamanitra ka rehefa mpanompon'Andriamanitra manana traikefa mampianatra antsika mitary-dalana antsika efa le fahaizany ireny zany efa nomena antsika dia androany mila manana faharetana ianao anatin'ny ady ianao anatin'ny olana ianao fanomponan'Andriamanitra tsy moramora zavatra natao koa ireny mbola mamatotra ireny dia ireny mihitsy ny ilaina faharetana koa ireny ilaina tapahana ilay zavatra rehetra namatomatitra mitondra olana mitondra loza mitondra ozony ireny tena hoe tsy manaraka antsika foana ireny rehefa ratsy nataontsika dia mila manao marina zany tsika dia miverina amin'Andriamanitra mila mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra dia tahaka ilay nanaovantsika ratsy zany mila ananantsika faharetana indray amin'ny fahamarinana dia ho azontsika valim-potoantsika eo an-danitra mila mandeha amin'ny fahamarinana dia mitady an'Andriamanitra araka ny ao amin'ny ohabolana aloha nge vakintsika ao amin'ny ohabolana toko faha-efatra amby roapolo dia 9/12 fa potraka impito ny marina nefa tafalina ihany ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo paoriana manitra dia manindrahindra foana ny manao marina mandeha amin'ny fahamarinana ka androany aho mampianatra anao hoe ny fahamarinana tsy voatery hivaly eo nefa milaina faharetana zany dia manompoana Andriamanitra foana makatava ny tenin'Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra dia misy ny zavatra hitsiana be da be ny zavatra tokony amboarina dia mila amboarina sahintsy ireny mila tsaraina ny fomba fiainana ny fomba fiteny fomba mampanao rehetra mila tsaraina satria ireny koa mitondra loza ho antsika mitondra fahoriana antsika mitondra olana ho antsika na dia fomba fiteny fotsiny dia hatsaraina ireny dia zavatra rehetra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra zao zao antsika tsy manompo an'Andriamanitra dia mihaino fotsiny na mahalala an'Andriamanitra fotsiny fa fanomponan'Andriamanitra dia mila fankataovana ny tenin'Andriamanitra
mino ra lasana bafy fa fo zay teny zay kanefa mahatoky sy mino fa zany dia hitondra akatsika lesona vaovao akatsika fampianarana vaovao indray dia azotsianay fiainana afahantsika mitombo hatrany afahantsika mandroso hatrany mba tsy ho varim-baliana mandrakariva mpanomporon'Andriamanitra. Zay fa dia mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristo. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao rahalahy Marka Elia tao anatin'izay ten'Andriamanitra nentinao dia tena mahafinaritra be tokoa ary sady mananatra ny mampianatra. Aleluia. Dia Jesosy ane amaly vidianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asa tompo. Aleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny obolona toko faha 1:7 izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra fa izay mitady ny ratsy dia hiaran'izany. Izay mahatoky ny hareny dia ho lavo fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso izay mampidi-doza amin'ny ankonany dia mandova an-drivotra ary ny adala dia tonga mpanompo ny endry. Ny vokatry ny marina dia azonaina ary ny endry dia mahataona olona. Endry ny marina aza dia variana ny etỳ tany maika fanjaty fanasy ny mpanota. Aleluia. Amen. Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra fa izay mitady ny ratsy dia hiaran'izany. Aleluia. Izay mahatoky ny hareny dia ho lavo fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Izay mampidi-doza amin'ny ankonana dia mandova rivotra fa ary ny adala dia tonga mpanompo ny endry. Aleluia. Ny vokatry ny marina dia azonaina ary ny endry dia mahataona olona. Indro ny marina aza dia variana etỳ tany ko maika fa ny ratsy fanahy. Aleluia. Tena marina zany. Ny tanjony eto zany dia izao. Ny tena tanjony ity ten'Andriamanitra ity zany dia tsy inona akory fa dia tena hoe fitarihana ny olona. Raha vakintsika manomboka any amin'ny andininy 10 mantsy manomboka any amin'ny obolona toko 10 ny solamary dia obolona samy hafa ny amin'ny tsy fitovian'ny toetry ny endry sy adala mba mivaliny izay ataony avy. Zany hoe ny zavatra rehetra dia na manao tsara tsika na manao ratsy dia misy valiny daholo. Mampatsiahana foana ny ten'Andriamanitra ny mpitoroteny toko 9 tiako mihitsy ty tenin'Andriamanitra versi anankiray teneniko anao ty. Mpitoroteny toko 9 dia 12 dia izao mivaraky ny teny manao hoe zaho izy izy eny fa na dia manao ratsy injato aza izy izy ny mpanota ka ela velona ihany dia fantany kosa fa izy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra sy izay matahotra eo anatrehany. Misy valiny daholo. Ny ratsy voaisa mihitsy na dia manao injato aza na dia manao ratsy injato aza ny marina na dia manao ratsy injato aza izy ny mpanota ka ela velona ihany. Fa zao izy izy soa ho an'ny matahotra an'Andriamanitra izay matahotra eo anatrehany. Le soa resy voaisa hoe 100 sa 200 fa io na ray fotsiny ary isoa ka avy amin'Andriamanitra dia tena zany soa avy amin'Andriamanitra zany. Ngena avana malala ohatran'ireny hoe rano raisiny be dia asianao colorant kely fotsiny, asianao loko kely colorant kely milatsaka ao anaty fa tonga dia ny rano rehetra tonga dia lasa asianao le colorant kely mangamanga izy. Hitanao manao clarinette, hitanao rehefa alohany handehanao balle dia mbola mivarotra clarinette aloha. Za fa sika namono olona tamin'ny clarinette satria izao vidiko ny sachet dia vidiko ny siramamy dia nampangotrahako ny rano dia hanao clarinette ny tanjoko tamin'izany le congelé dia le hohanina dia nandeha nividy loko teny amin'ny pavillon za colorant dia fitahan'olona fa lokon-drofika iny nomen'le olona na loko fandokoana rofia ireny. Ary lokon-drofia ireny asianao kely tonga dia efa tena mavomavo be na menamena be dia efa nalevako le izy dia efa vita amin'ny koveta ray ny menamena dia amin'ny koveta ray mavomavo dia amin'ny koveta ray maitsomaitso hanao clarinette. Efa nalisiana siramamy daholo. Efa nataoko tao anatin'le sachet andeha vidiko no niditra le zokinay dia nijery le sachet avy tany lokon-drofia ty izy mamono olona dia nariana daholo. Saika namono olona vao miverina ny vidy loko fasiana sakafo. Saika namono olona efa tamin'izany mbola kely dia saika nahafaty olona maiko rofia ny olona. Fa zany soa avy amin'Andriamanitra zany tsy takatry ny sainao zany. Zato ny ratsy ataon'ny olona velona ihany ny olona fa ny manao soa amin'Andriamanitra, ny manao marina
dia izy soa avy amin'Andriamanitra ary io tsy takatry ny sainao io. Aza mieritreritra hoe zato nataon'le ratsy a dia izy valiny na dia maharatsy injato azo izy mipandrosa dia velona ihany. Afantany koa fa izy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra ambadiky ny fanaovantsika zavatra marina ambadiky ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia misy zavatra azon'Andriamanitra atao amintsika. Ary ao ambadiky izany nge raha vanamalala mahafinaritra be ilay tenin'ny vakin-drala Marguerite hoe mahatonga antsika manao ny marina, miezaka manao ny marina, miezaka da itoko lavilitina tonga sokoa lavilitina dia izy koa mbola tsy narabaiko teo obolona 24/16 fa potraky impito ny marina izy nefa tafarina ainy ary ny ratsy tsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana. Le azo pahoriana raha misy roa kely dia misy soratra hoe idiran-doza. Hitanareo ny manao ny marina zany ankoatran'le fahasoavana efa raisiny valiny fanaovana marina fa na dia atao ke potraka aza impito tonga dia tafarina ihany fa ny ratsy izy manao ahoana ratsy fanahy solafaka izany a mianjery zany tsy tafatsangana intsony ary ny potraka mitolevika ohatrany hoe potraka fa miarina fa solafaka izany misosa mihitsy zany misy fahampitehana mihitsy zany solafaka be dia be ny olona solafaka tsy tafarina intsony. Misy ndray olona ny marina potraka izy fa mbola tsangan'Andriamanitra foana. Halleloia. Ndao anao ny marina, ndao hiezaka anao ny marina. Halleloia. Izy le mbola toy kany le obolana vakin-drala marika teo mahafinaritra anahy koa le zavatra le niteneniny teny izy ary nahafinaritra anahy vitsivitsy ny tenen'ny marika teo na nakasika anahy leo amin'ny resaka marina mihitsy nge avana petera voalohany niteny zavatra nitotoy am'izay fa salamarika teo dia teniko le verse mivanaiky am'izay petera voalohany toko fa 5:9 ny ten'Andriamanitra hoe mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha takan'liona merina mitady zay arapany. Toero izy ka mirena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa zany fahoriana izany dia manjo ny ralahanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Halleloia. Tena marina. Tiako nareo na efa nisy naheno an'le fijoroana vavolombelona an'le afrikana anankiray atao hoe Emmanuel Amos Eny. Raha izay mba mahita nareo jereo amin'ny YouTube angera ho anareo izay betsaka nareo nahita an'izay fa ho anareo izay mbola tsy nahita dia angatahako nareo mba hijery anaty YouTube any ny témoignage n'ilay pasteur efa pasteur moa izy zao le pasteur atao hoe Amos Eny Emmanuel Amos Eny. Izy io dia mpanompon'ny satana izy taloha dia mpanompon'ny satana izy dia tantarainy daholo ny secret-n'ny satana fa be dia be ony havana ny fanaratsy eny an-dalana eny eny amin'ny rehetrarehetra eny dia raha tadidinareo dia ny tantarainy hoe misy fanaratsy atao hoe lolon-drano. Tena efa misy an'ireny olona le maty an-drano ireny dia misy fotoana misy olona mandeha eo milomano na mipita rano tsy maty fa misy olona vao mitsofoka ao izy le rano rehetra tsy dia lalina akory fa hoe maty an-drano. Ny ao ambadiky ireny dia tsy voatery olona tsy mahay milomano. Misy olona zao milomano dia miletika tampoka. Ny anton'ireny dia zao misy an'ilay lolon-drano. Ireny lolon-drano ireny tena tantaran'ilay Emmanuel Amos Eny fa zareo reo fanaratsy ireo zany ny devoly zany dia misy fanahy be dia be mihitsy dia samy maka ny toerany daholo. Reo zany amintsika misy an'ireny tetezana hoe tetezana Ambohimandroso ny kozinako maty teo amin'ny tetezana Ambohimandroso zay taloha tamin'izany fotoana izany. Eo amin'ilay misy an'ilay taloha ilay accident foana matetika dia milatsaka foana dia misy faty foana. Dia be dia be olona mitantara hoe chauffeur ny teny ohatra misy gendarme nandefa taty dia voalasa tany zay dia misy mitaratra be ny jiro. Ohatr'izany tenen'ilay kozina le olona niaraka tamin'ny kozinay. Ny kozinay tao zany maromaro avy navoaka navita fianarana zareo zany dia nahazo diplôma ny maraina
dia nanao programa ho any Antsirabe ho any amin'iny ranomafana iny ny hanao vakansy dia niainga harivariva tany Antananarivo. Dia zao ny tenen'le zao na dia volsa combi zay zao le 11 place reny. Dia rehefa tonga eo amin'ny tetezana io dia nisy jiro mitaratra be ony dia tsy nitady andro zao dia maka sisiny kely na dia moramora aika efa nilatsaka tao zany dia napareta amin'izay olona 120 tao dia nenina maty ny 5 velona tena napareta amin'izany. Reny zavatra ireny dia zao ny tantaran'i Emmanuel Moseny hoe misy fanaratsy, misy devoly, misy lolo mijanona amin'ny toerana tahaka ireny dia eo ny fangalany olona. Dia ohatr'izany le olona maty an-drano reny izy hoe ny lolon-drano izy rehefa eo dia na mahay milomano ianao tonga eo na izy ianao dia rehefa tonga ny lolon-drano dia alainy ao ny angalan'ny fanahinao ao dia maty an-drano ny olona. Fa maninona misy maty dia maninona misy tsy maty? Eo ny fanontaniana mipetraka satria tsy zay misy dia maty daholo. Ary maninona misy mandalo amin'ny tetezana voaroso tsy maty? Zany ray andro any Antsirabe tamin'izay dia naka tômôbila tany Antsirabe tamin'izany. Za moa tany Madagasikara koa efa mpivarotra tômôbila dia naka tômôbila tamin'ny tany Antsirabe tany dia alohan'ny aingana nisy ohatran'ny zavatra tsy nety tômôbila dia mbola namboarina teo ina moa le anatananao Antsirabe zay eo amin'le eo Patana moa eo Patana dia mbola misy mpanamboatra an'izy dia namboarina teo efa arivariva ny any dia namboarina teo Patana dia izy namako mijanona ao izy fa aza mandeha fa alina be ny andro tena tsy maintsy mandeha ao aza anao ahody rehefa nanambady tamin'izany vadinao dia avelanao amin'ny andro alina rery ao tsy maintsy mody ao tsy hitako izany mijanona dia androko mangatsika niainga amin'izay efa hariva be mandalo amin'ny tetezana efa nivavaka tamin'izany. Halleloia, efa nivavaka tamin'izany. Dia zao ny zavatra nitranga tadidiko hoe ty le tetezana anafatin'ny kozinina ty le misy lolo dia inona no nataoko vao mainga fa dia ny sôfera rehetra miteny mila miklaksona rehefa mandalo eo mila tsy fantatra fa za tena alohan'ny andalo eo to dia nivavaka mampiarina vaiko ny varavarakely ny tômôbila fitaratra tonga dia nataoko ny délivrance amin'ny anarany Jesosy aiza daholo ny fahafatesana mitady hamono eto fa tsy ambininy zany amin'ny anarany Jesosy tamin'izany akovako amin'ny rahan'i Jesosy itobititseto fa tena nandalo tsy naninona tena tsy zany ataovana aloha izay mody any Antsirabe aza mikilakilaksona sy tsy kilaksona zany hoe ajaina le lolo tsisy an'izany fa délivrance ny atao dia tsy maninona fa dijany tokera mahavariky hoe fa maninona tokoa ilay zazavavikely iny nody mandry. Zao ny zavatra ny secret ny devoly efa eo foana ho ny devoly olona ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'le Petera voalohany 5:9 teo aiza izy teo Petera voalohany 5:9 mahonina tena memena miambena le miambena io tena zavatra ngeza be fa ny devoly fahavalonareo dia mierona mandehandeha taka ny liona mierona mitady zay rapany ny devoly zany partout zany ny devoly efa eny dia inona ny ataony ny devoly mitady zay arapany fotsiny izy. Hoy tena matra amin'ny obolana vakinareo tsika ngety obolana 520 zany hoe le loza zany efa eo foana tsy miala efa mandava taona eto amin'ity zao tontolo zao ty nahitanareo fahoriana hozy Jesosy nampianatra ary nampatariman'i Jesosy an'izany zany hoe le izy zany efa tsy afaka sorona io efa eo io le loza mahatsamo zay nany efa le mahatonga le loza efa eo foana. Petera voalohany 5:5 Erika 9:9 le izy teo fa amin'ny obolana 5:20 misy teny mahafinaritra mana hoe raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Reraka inona moa no tiana lazaina amin'io reraka ara-panahy raha amin'izao andro fahoriana zao zany tsika no reraka ara-panahy mora mandaitra kely ny fanapotehana reraka tsika kely ny herintsika olona kely hery zany tsy manana hery hanoherana raha voatsamotra mifavakintsika mora tratra ny fakapanahy voatsamotra mifavakintsika mora resy ny akiviny voatsamotra mifavakintsika mora andairany tahotra le izy sy nefa eo ary marina mihitsy ny teny rahala marikely fa i Jôba dia fatany loatra ny zanany i Jôba dia zao izy mivavaka
Avolazan'ny ten'Andriamanitra fa olona mahitsy sady marina zany lehilahy zany ary natahotra an'Andriamanitra sady ny fadiny ratsy. Zay zany sady arabaina aloha Doda Vanatriel. Faly be mahita anao sy mandray anao eto zay avy nahita an'izany anaranao zany dia raha tiako fatarina fotsiny zany misy anao mba hiara-pako anao amin'ny manaraka aiza ny toerana misy anao tonga soa Doda Vanatriel. Dia zao ny zavatra nitranga miteraka fito lahy fito vavy Job. Fito lahy sy vavy telo azafady 10 ny zanany. Dia zao mba fataon'ny Job ary avy na tiako mba ataonao ty manomboka ara-pitso manomboka androany alina aza dinonao manao andreto zavatra reto. Ary fanao ny zanany lahy sy zanany lahy ny mandeha sy manao fanasana isaky ny andro avy isan-tranony. Dia aniraka anakana vavy telo mirahalahy izy hiara-hinana sy misotro aminy. Ary isaky ny tapitra ny tsingerina ny andro fanasandreo dia naniraka Job ka nanamasina ireny. Anao fomba maraina koa izy ka nanatra fanatrodorana araky nisan'izy rery. Hoy Job fa andreo fa nanotany ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany nataon'ny Job mandrakariva. Tsy haitsika izay ataon'ireo zanakitsika ireo any ivelany any. Tsy haitsika ireo. Tsy haitsika zavatra anatin'ny telefonina andreo. Tsy fantatritsika zavatra resahandreo amin'olona any. Tsy manana moyen ahitana an'izany tsika. Tsy afaka hitsikilo an'izany koa tsika. Tsy afaka hipiraten'ny compte-ny zanantsika sika tsy fanao zany ary tsy faralampompo zany. Fa ny azontsika atao dia manatitra fanatitra ho an'izy ireny. Araky ny isany. Mivavaka ho an'izy ireny isan'andro. Aza dininao mihitsy ny mivavaka ho an'ny ankonanao. Ireo zanakatsika ireo ireo zanaka ireo Alleluia. Hotahin'ny tompo ireo na amin'izay rehetra ataony. Voaro amin'ny loza ireo. Ambinindreo any am-pianarana. Mahita fity amin'ny olo ireo fa metrao tanan'ireo isaky ny aingan'ny tokantrano. Ireo zanaka ireo tsy mivoaka ny trano ireo tsy hametra tanana. Na dia efa miandro eo ivelany eo ny zanaka eo mandeha taxi mandeha mianatra. Fa na dia efa miandro eo ary ny taxi maka azy. Nefa tena etsy le chauffeur miandry anazy ivoaka. Ny antony mbola mahatara azy ivoaka tsy maintsy hametra tanana ireo. Alao tara ny taxi. Alao miandry ny chauffeur ny taxi fa fametra tanana tsy azo adino. Alleluia. Amen. Zandry ny zoky Aimé Manambotsoa. Ka le anarany Letriel ohatry ny tsy vaovao tamiko. Faly mandray any Raladody tsika ry havana. Zandry ny Ranabavy Aimé Manambotsoa izy ho azy tsy malala zany. Aiza ny misy anao any Amboazy? Tahiny Jesosy. Alleluia. Dia inona ny zavatra atao zany? Satria le devoly le fahavalontsika mierona mitady zay rapany eo foana. Zany hoe ny olona maty amin'ny fomba mahatsiravina, ny olona tratran'ny accident, ny loza maresaka zany, io zany tsy maintsy eo foana io. Fa ianao kosa voaro amin'izany satria maninona? Satria ianao mivavaka. Satria ianao mivavaka ho an'ny zanakao. Satria Jehova mivavaka ho an'ny zanany. Satria Jehova mametraka ny fiainan'ny zanany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tadidiny misy tantara kely nafinaritra zay iny sady nafinaritra moa izy nampalahelo. Misy renim-pianakaviana zay mpivavaka. Dia nalainy namany taona zanany andeha amin'ny ady vocal. Dia efa teneniny lasa mandeha any izy. Dia neno namako. Zay mpiry tanora zay tsy maintsy mandeha, zay miaraka amin'ny namako amin'ireo daholo zany tsy andeha. Asa mandeha any moa izy le reniny, asa mandeha any fa monjanona tantrano. Za tsy maintsy mandeha, atao izay atao, za tsy maintsy mandeha. Dia izy le mamany, aviaro izy fara aviaro le anao metrahako tanana. Zay le ary mama. Any Amorondava hony i Raladody, Tokasoa Raladody Amorondava zany. Halleluia. Tena hoe aviaro izy le reniny, avia metrahako tanana ianao. Tena reniny, sy miarina zany, zay tsy maintsy mivoaka e. Io ary metro tanana. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy ny andrakofako anao. Miaronao amin'ny devoly mierina sy mitady zao rapany amin'ny anaran'i Jesosy. Dana amin'izay fa tsy manindry, tsy azo sakanana, ny azo gadrenina, ny azo fatorana rozivy. Fa ny anjaran'le reniny dia zao nametraka ny tompom-piatan'Andriamanitra. Nandeha tamin'ny alina mamy zareo, nanao accident amin'izay zareo tamin'ny tomobile. Ny vadibadika ny tomobile nandanany zanany io sy ny namany izay naka azy. Olona sasa maromaro zao tana tomobile. Nandodona tao amin'ny reniny amin'ny andro alina be ny polisy. Ianao ve ny reniny ity zaza ity hoe ie. Andao anao anaraka nefa
tratrany accident izy tena nahoana ny zanako izy de reny mampareno izy le polisy fa dia arapaina alohanao fa modimandry daholo ny tao anaty tomobiliny fa raha ivelona ny zanako ny velona na izany aza nefa maratra izy any amin'ny hopitaly andao a jereo izy tanao ry havana de volo mitady zeo rapany foana mierina foana io lio ananoana foana io fa anjaran'izy anjarantsika no miaro ny zanatsika ny ankonatsika inona le fantatry mahenso ina le zay vao tetina za teto vao nafantatra zay fahamarinana zany inona zay mba azavao kely hoe miaina mahenso ina le fahamarinana sao de misy olona afa tsy nahitany tsy nahinony teo aloha de mba manontany teny ohatray izy tamin'le zavatra voalaza teo zany tiany mahenso tenenina inona zavatra nitranga ny lozany ny devoly efa lioana merina eo foana iny tsy azo atao nin'inona iny fa ny azo atao de miaro atsika amin'inona amin'ny alalan'inona amin'ny fanaovantsika ny marina alleloia de tahin'ny tompony atsika rehetrarehetra matoka fa nafinaritra koa le teny faharotena na hoe ny devoly keo izy rahalahy Markelia mahay tenin'Andriamanitra fa inona ny olana izy tsy mankato tiako be koa iny teny iny devoly koa izy rahalahy Markelia mahay tenin'Andriamanitra fa izy tsy mankato isika zany tokony akato de tsy mitovy amin'ny devoly halleloia amin'ny alalan'inona koa na tsy itovizantsika amin'ny devoly amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny marina ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1:30 amin'ny obolona toko 1:20 indro ny marina aza de valiny etỳ tany mainka afahany ratsy fanahy sy ny mpamoto ho valiana daholo zany rehetrarehetra zany fa raha ohatra averiko aminao foana hoe ny fitsarana ho tenin'Andriamanitra izy zatovy mandehana am'izay rin'ny fonao sy zay tianao alefa azadino fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'ireny isika zay mahafinaritra ny fo ao ataontsika zay mahafinaritra ny fotsika fa ny azadinonao fotsiny de zao ho tsaraina amin'ireny zasy zay ampitoyteny varika amin'ny vola diny fa faliry zatovy de mbola tanora ianao ary ao ka ny fonao mifalifaly anao amin'ny andro fahatandroanao ko mandeha anany am'izay sitraky ny fonao sy zay jereny masonao nefa ko fantarao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ao n'izany rehetra zany hoentin'Andriamanitra ho tsaraina am'izany rehetra zany le zavatra atao io misaotra mahenso akasitraka alleloia asany devoly daholo eny ka ary raha mandinika nareo tatato somary mba niaina le raha mandrika atao Madagasikara nareo mba miremarke an'ity zavatra ty ve nareo niaina be mihitsy le accident mahatsiravina atao Madagasikara atao zao taloha isan'andro ary le izy raha mandrika tsy mafafatesana tsotsotra fa tena tonga de le tena mahatsiravina reny de eny zany asan'ny devoly daholo tena hoe devoly daholo mihitsy ny ao ambadika reny fa tsy misy na de kely aza tsy avy aminy de ole tena zany fa izy zatovy de mbola tanora ianao ary aoka ny fonao falifaly anao amin'ny andro fahatandranao mandehana amin'ny sitraky ny fonao sy zay jereny masonao nefa ko fantatrao foentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao am'izany rehetra izany ny tena marina ninona ataotsika de ho tsaraina foantsika fa le ho tsaraina de zao manome copie ianao avy manao examen izy matahotra ho tsaraina ny copieny tsy maintsy ho tsaraina ny copie atsika rehetrarehetra fa eo fotsiny mahasamihafa azy tsara noty ianao sa ratsy noty ka tsika ingery havana afaka mandeha mifaly tsika inge tena tsika zao ny faly omaly tamin'ny lahady nanao mbola hita video ihany nareo aorianao fa tsika mantsy tsy mamoaka andreny fa ny tompopety ny mamoaka andreny na sitraky ny fony fa tsika tsy mamoaka sarin'olona tsy nahazo alona lalana zany fa raha ohatra
any ariny any mazoto nanabavitsika someva dia any izy mamoaka ny vidéo ny fifalitsika tamin'izany fa tsika nge mifaly tsika nge mifaly fa lily izy atovy dia mbola tanora ianao aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanyranao mandehana am'izay sitraky ny fonao sy jeren'ny masonao azo atao nge mijery zavatra tsara azo atao nge mandefa ny saintsika sy ny fotsika any amin'ny zavatra tsara azo atao nge ny mifaly anatin'ny sitrapon'Andriamanitra halleloia amen soatra maheno soa halleloia dia ho tsaraina ihany fa le kopy tsara no mahazonao ty tsara fa tsy le mahazonao ty ratsy koa dia tahin'ny tompany antsika rehetra za mahatoky sy miny fa voarinao ny afatra aza vela milatsaka anatrin'Andriamanitra ny notitsika oge le ten'Andriamanitra maranako tanteraka an'ilay zavatra nyteneny lalahntsika marika teo dia hoe zany hoe moa izy fa ny adala dia tonga mpanompon'ny endry raha manao ratsy sika ny olona manao ratsy dia mpanompon'ny endry foana vo manao ratsy zany hoe tadio fa midina ny valeranao midina ny kilasy misy anao midina ny fahitananao izy any lasa eo amboninao mason'Andriamanitra ny manao marina ny endry ka ina ary ny toerana tianao isy anao plasy takinao na ny tianao isy anao andao anao ny marina dia andao hotahin'ny tompo isika rehetrarehetra tapitra ny toriteny iny ny compte quoi iny ny compte quoi rado akiradio dia afaka miantso nareo inona no azonareo ambara inona ny azonareo lazaina teo ambadika izany inona ny hira hitanareo fa mety amin'izany toriteny izany misy olona anankiroa na telo mipropose hira eo manolotra hira dia ireo hira misy manolotra eo rehefa feno telo zany nisan'ny hira misy manolotra eo dia asitsika réaction na j'adore na j'aime zay tianao dia zay be réaction indrindra aorianan'ny fizarana fahatsapana zay no hira ho ataontsika aorianan'ny toriteny halleloia aorianan'ny fizarana fahatsapana ka mandrapatonga an'izany aloha ary laso aloha laso aloha fa misy zavatra laso aloha rahavanao laso aloha ary aza mbola miteny aloha ary fa nisy olona tafiditra tato mialatsiny tamin'ny olona niany solona teo fa somary nisy zavatra tsy nety kely tamin'ny telefona dia midavaritsika piditra olona mizara fahatsapana dia izay mizara fahatsapana voalohany ampidiritsika menanao ary fitenenana raha nampaviaina inona ary ny azonao ambara inona ny azonao tenenina Makasitraka pasitera nanome fitenenana dia tahiny tovaritsika rehetrarehetra dia makasitraka tandrambirala ihany koa tamin'ny toriteny mampahersady mampianatra ny zavatra voaraiko androany dia hoe tsika mila manao ny marina foana ary mila mivavaka sy miambina foana satria ny devoly dia mierina foana mitady izay harapany dia tsy adino koa ny mivavaka ho antsika isan'andro sy mivavaka ho an'ny ankonantsika ny zanaka ny vady ny ray aman-dreny dia tahiny tompo daholo makasitraka pasitera halleloia mankasitraka indrindra anao raha nampaviaina atao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay dia Jesosy ny mahalifidianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia piditra olona fa manaraka indray ary tsika asitsika sary halleloia raha efa ao ary marina tiana dia milanao avy hatrany fitenenana inona ny azonao ambara androany
Mahia marina tiana? Maheno fotriny ambany kely loatra ny feonao tsy haiko izay mahatonga an'izay. Ohatrany raha maino anay anao zao dia ambany mihitsy ny feonao tsy henonay mihitsy aty azafady. Tena mbola ambany ihany. Ny ambanimbany ny feony a. Ireo piditra olona hafa manaraka lotsika. Manako tonga an'izay. Nasoaloary a? Nasoaloary Tojo a, nasoa asiana sary sa tonga dia teny. Doary mena fitenena ary a raha Tojo a, inona ary a ny azonao ambara androany a, anao fitenenana. Sola betsaka pasteur nambetsikanenana makatsika kapididianareo mirahalahy tamin'ny tontolo a na mikasika sady mampahery a dia nahatonga ihany koa mbola hoe andinika tsara no avy a dia ny ezana amin'ny marina satria dia tena nihodinkodina teo amin'ilay marina daholo marina ny teny hoe marina vokatry ny marina jinaina ohatry ny mikasosoka be pasofe sa ina ve mabeny aty aminay ka ilay mandehibe siazy dia ny vokatry ny marina dia mihodina hoe marina foana ny izy a dia izay zany aloha miezaka mitady ny marina dia tena nakasika anahy koa ilay hoe potra pimpito ny marina fatiky lavo aleloia ilay tenen'ny ralamarika teo dia zany ny zana tonga marina dia ilay tenen'ny pasteur teo koa tena nakasika hoe raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao dia izany hoe tsy amivavaka reraka amin'ny ara-panahy dia raha vao reraka ianao dia midevoly efa eo foana dia mitady izay arapany dia lasa potika ianao raha vao tsy ampery tsy amivavaka dia izay mampatonga an'ireny hoe olona accident satria satanany devoly daholo reny efa misy lolondrano sy ny sisa dia aleo tena manao ampivavaka tsara mbony tsara ny ara-panahy dia mitsaka ny marina aleloia dia tena mahafinaritra mihitsy ny fiteny vavolombelona ny pasteur Emmanuel iny a akasika bian'ny tena mitantana mihitsy dia tainy Jesosy taoly. Aleloia, tainy Jesosy a raha Tojo a dia mankasitraka indrindra anao a tamin'ny fiteny vavolombelona dia Jesosy anay a amaly fity a dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany a mahereza foana amin'ny asany tompo efa nisy somary mikasokasoka izy niova-paray aingana be fa misy tsy mety kely le teo. Raha verisika tsony ihany aloha raha navavisika marina tianara ohatra hoe sendra hoe efa ao izy a ka mety tsara ny fandraisana raha efa mety tsara ny feony a da hoe andramana kely hoe mitena kely raha vavy marina tanàna raha efa maheno anay ianao safady ao hoe marina tiana tena tsy maheno antsika mihitsy izy misy olona zany any aminy dia tsy maninona fa tapahantsika eny am-piainana efa nisy ny mitondra hira ve efa nisy ny mitondra hira ve a raha ohatra tsy nandeha efa hirina hoe tsy maninona akory zany fa efa misy hira nomanika any ato a andao ataontsika tiry ty a ho voninahitran'Andriamanitra ty koa mbola soameva koa nitondra antsika nytiry dia mbola tolotra anazy koa zany tsy maninona zany ho tahin'ny tompony a lasa arytsika anao hira anankiray tsika dia aoriana tiry ty tsika hivavaka marina ny fotoana tainy Jesosy. Jesus.
Alléluia. Misaotra aminay zay Jesosy mahalala tamin'ny fataterahana fotoana teto androany. Isaoranay ianao Jesosy nitahinao ny connexion, nitahinao ihany koa ny fitaovana rehetra nafana napita izao feo zao tamin'ity androany ity. Iteranay ny lalanao Jesosy malala, avy aminao ny fahasoavana rehetra, avy aminao zao rehetra izao.
dia teraina mandrakizay ny anaranao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahianao, misaotra ny amin'ny fataterahany fotoana teto rehetra androany, misaotra satria tena nomba sy ny tantananay tokoa ianao. Dia misaotra Jesosy ny amin'irety olona izay tonga teto ary matoky sy mino Jesosy fa ny tananao mahery ametraka ny teny izay nametraka ny teny taty ambavanay, dia zany teny zany anay Jesosy mo avy zato ny arivo tsy manam-pataperana any anatin'ny tsirairay avy indray ho voninahitra sy nareo. Misaotra Jesosy malala ary tahio koa Jesosy mba tsisy voa agnalarany devoly na dia litera ray tamin'izay teny nitoriana teto androany. Voninahitra ho anao napetraka aminao indray ny fandarina rapitso. Misaotra ny amin'izay rehetra nataonao, tena laza saotra ho anao. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Mampandrotsiana vavisika Berta amin'izao fotoan'izao hiditra hivavaka ho an'ny firenena. Rapa Berta, anao ny fitenenana. Safidy Jehovah'Andriamanitra hanao ny marina ny firenenay. Hialany amin'ny fahazaran-dratsy Jehovah'Andriamanitra satria tsy mahasony amin'ny firenenay izany. Ary hanana hetaheta koa mba tena hitolona mbavaka, hifampivavaka ny amin'ny ankohonana, hifampivavaka ny amin'ny fiarahamonina Jehovah'Andriamanitra, samby hankatoanao, hanatona anao, ary tena hifidy Jehovah'Andriamanitra fa anarery ihany no ho tokony amin'ny firenenay, ary anarery ihany koa no ampiovany amin'ny firenenay satria mbola anatiny miambahamba Jehovah'Andriamanitra ny amin'ny firenenay momba ny fanompoananao. Esoro zay rehetra tsy ambolena ny any amin'ny firenenay satria tena mirimorimo tokoa Jehovah'Andriamanitra ny devoly ikasa zay te handripaka ny amin'ny firenenay fa tonga ny amin'izany firenenay izay ny teninao androany. Hanova Jehovah'Andriamanitra, hanana fifangatoavana hifikitra aminao, ary amin'izao fotoana izao hisaraketo reto mpanomponao fa ny fanatrehanao tsy afona hasaraka na dia ire segondra. Ny anjely masinany toby manodidina ny mpanaraka ny fandarana rehetra Jesosy ampaherezo hanana fahatokiana mandrakariva ho eo anatrehanao koa. Amin'ny anarana Jesosy Kristy velona tontolo sabata no ametrahana ny amin'izany vafoka izany. Misaotra re malala o. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka andrianao rana vaviberta atao anatin'izay vavaka mampezana entinao izay Jesosy amaly fitidy mitombotra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia tahiny Jesosy tsika rehetra misaotra anareo nahatrany hatrany farany raha mbola tsika amin'ny roa lanitra Jesosy ka tahiny tompo vilana somatsara tsika dia hoentina tsika rapitso alina tahak'izao hiezaka tsy ho tara noho ny androany fa hiezaka ho tonga aloha dia tahiny tompo akiradio point radio 1 fa anao meno ny japeo akiradio misy totenzaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina dia samy tahiny tompo tsika rapitso ilay tsika miona mahereza daholo. Halleluia. Amen.